Tena aloha dia fisaorana an'Andriamanitra. Fisaorana an'Andriamanitra lehibe sika satria tava-voreto androany. Misaotra mpikarakara rehetra ihany koa raha tapisan'ny fotoan'androany dia misaotra anareo tsirairay avy tonga eto. Nareo tonga eto io tsy hoe lany atao na tsisy atao. Fa matoa tonga eto sika dia manana fanantenana ny amin'ny ho avy. Dia isaorana anareo be lehibe satria ianareo zao zany mitanjaka ny antoko ety fotony. Raha tsy misy nareo dia tsy misy ny antoko timony. Dia mendrika ety hafa antsika izay fahavonana izay isaorana efa ela ihany zay na antoko timony antoko timony izay. Ary ny antoko dia tsy fikambanana koa tsy ohatran'ireny fikambanana mpanao asa soa ireny. Fa ny antoko politika dia manana tanjona ny ara-fahefanana amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny ahafahana mahamanitra ny tanjaky ny antoko dia ny fiatrehana ny fifidianana. Tsy hitery ny lasa rehetra fa no avy no resahantsika hoe isy fifidianana ho avy aiza ho aiza ny tanjaky ny antoko tiky Madagasikara. Izay ihany ny andrefesana ny tanjaky ny antoko. Ny ankoatr'izay resaka ambony latabatra fotsiny. Ka ho avy zao ny fifidianana ahoatsoatsy. Mahavelom-bolo ny mahita anareo marobe eto. Ary marina ny resaka teo zahay koa velom-bolo mangakely. Ary teto misy ny anisan'ny mahalehibe dia manana tombony izany sika eto ambony mangakely. Satria ety zao matazana misy toera-mianatra taloha tazana ety atao anaty tiny matahotsika. Dia manana tombony satria eto koa ny politika anankiray ambassadeur Jean-Pierre samy atao ambony mangakely. Dia raha vonona reo dia andao no fanambitsika tsika andao ataotsika hoe amin'ny commune rehetra manerana ny Madagasikara dia voalohantsika rehefa hiatrika fifidianana. Satria izay hoe misy politika aloha ahoana moa ny fomba tsy avitantsika n'izany. Fa zany zavatra zany dia mitaky ezaka lehibe dia lehibe avantsika tsirairay avy. Ny ezaka sy fandresena voalohany aloha izay tsy miankina amin'ny olona fa miankina aminao ihany dia tsy ny fijerenao ny ezaka ataon'ny olona fa ny ezaka ataonao ihany. Izay aloha ny ray voalohany. Ny faharoa ezaka ray faharoa sy fandresena anananao ihany koa izay fandresena tsy ekinanao amin'ny olon-kafa dia tsy fahamerenana ntsony ny lesoka tamin'ny zavatra rehetra nataonao hatramin'izay. Indrindra ny lesoka izay mety niteraka fahalemena ho an'ny antoko ary niteraka tsy nahazoantsika fandresena. Ka raha hiarakytsika hanao fanampy dia misy ezaka takina amintsika tsirairay avy zany. Noho izany ary naka ny nambarako teo ny antoko dia tsy fikambanana kozy fa natao ahafahana mitondra ny vivona mpampandrosoana dia tsy maintsy miatrika fifidianana ary atao izay ampandresena amin'ny fifidianana. Ka mitaka ny firaisan-kinantsika rehetra izay. Ny fanajana ny toromarika dia zava-dehibe. Fanajana ny toromarika izay omeny filoha. Raha vao miparitakytsika amin'ny fanatanterahana ny toromarika samy mandeha amin'izay lalany aleha dia minofa tsisy fandresena ho azontsika. Noho izany dia mila fanajana ny toromarika sy ny disiplinina izay anana amin'ny antoko. Farana dia misy zavatra manina mihitsy zany lasa matory eto amin'ny firenena zany amintsika miteny zao. Misy zavatra matory eto. Inona le matory eto? Le zavatra matory eto zany dia ny fanaovana politika mihitsy ny matory eto Madagasikara amintsika miteny zao. Matory le izy satria misy manao fanahiniana manimba le fanaovana politika. Za zany eto dia midera ny fomba fiasan'le mpitantana amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Ireo mpitantanareo tsy manana toko politika ary zareo. Izy dimy mirahalahy reo zany. Tsy manana toko politika. Fa ireo tsy miteny hoe aza miaina nareo antoko politika io. Aza manao ny asany antoko politika nareo antoko politika. Tsy miteny an'izany izy. Fa izy no tsy manana toko politika dia izy miasa madio. Tsy misy firehana politika. Fa izy manao considération amin'ny antoko politika. Misy olony antoko ao anatin'ny gouvernement io. Misy ny avy amin'ny MMM, misy ny avy amin'ny TIM, misy ny avy amin'ny avi, misy ohatr'izay zany le izy. Zany hoe considéreny zareo le antoko misy.
fa zareo tsy manana antoko fa izy miconsidere an'le antoko misy sy miexiste eto amin'ny tany sy fanjakana fa le antoko mihitsy no lasa matory zany am'izao zavatra inona mahatonga an'izay satria tsy le antoko no mivazavaza androany sy mitatatata ary mivoy hevitra fa andian'olona no mivoy hevitra andian'olona no manao litaniana zavatra anankiray ty ihany tsy manala biby efa tsy kadradraka de iny foana de lasa le tena asana antoko zany a tavela any satria stomy ren'olo reny am'le déstabilisation arytsika de any na ny antoko irmara zay any any rajoel zay niongana teo fanjakana ara tsy manao ny asana antoko fa lasa ohatrany hoe miandry an'le mpanao déstabilisation sy maniraka mpanao déstabilisation hanabiaza ambony antokony zany hoe tsy mikendra fa tsy niverenana eo amin'ny fitantanana ny rahapirenena fa tsy hoe enao antoko na mitatana na tsy mitatana ny rahapirenena ianao de ny asa mahantoko anao toizanao foana ny timane tamin'ny tim mampanohitra tsy nijanona mihitsy nanao ny asany antoko ary ny elingelenina aza zahay tao anatin'izany fa zahay mandeha hoe amory ny tim mari mandeha président Marc Ravalomanana manao ty nanao congrès ny tim ary zay ny anaovako fampatsiahivana androany hoe isika tim amin'ny mahantoko miaina atsika de mila mavita congrès tsika zay zany le asany antoko ny antoko de manao déclaration izy fa antoko de amin'ny mahantoko anazy de manana freany izy de manao déclaration izy raha ohatra ka manohitra hoe izahay de antoko mpanohitra fa ohatra ny tiako Madagasikara zany am'izao tsy manohitra an'le fitatahana misy de tsy mpanohitra izy zany de manao congrès izy manamarika fa antoko mijoro ara-dalàna eto amin'ny tany sy fanjakana ary manao ny asana antoko io moa zany atsipitsika foana io fa io zany tokony rehefa manao an'ilay concertation tsika de tokony fekevitra ray mivoaka ao anatin'io hoe ny antoko rehefa tsy mahavita congrès de tokony azo foanana ny mahantoko anazy satria tsisy antony mahantoko anazy rehefa tsy hanao congrès izy congrès régional congrès national reo zany mila vitandreo raha ohatra izy zany ka manao congrès régional dikan'izay a mijoro izy ao amin'iny faritra anaovany an'iny congrès iny fa ny afantarinao anazy mijoro manerana ny faritry ny Madagasikara ray manontolo izy de manao congrès national izy mety régional izy zany de ohatra hoe Toliara ihany misy an'le antoko de manao congrès régional izy any Toliara fa tsy afaka manao congrès national izy zany hanao congrès national nefa tsy misy congrès nataony tany Toamasina tsisy congrès nataony tany Mahajanga tsisy congrès nataony tany Atsiranana tsisy congrès nataony tany Fianaratsoa fa tonga izy de hoe congrès national tsy possible ny anaovanao congrès national raha tsy mavita congrès régional ianao aloha de zay ny dinantsika hoe ireto antoko régional reto ohatrany foot ihany hoe misy ny ligue misy ny section misy ny fédération de mandeha ny championnat na ny basket koa ohatra zany championnat ny section aloha mandeha ny tournoi ny section vita ny tournoi ny section de miditra ny ligue vita ny ligue de mandeha am'izay ny national ny fédération am'izay mitatana an'iny de zay tsika vao mivoaka any amin'ny rasim-pirenena donc ohatra zay koa zany ny tokony firafitry ny antoko tokony manana an'ireo ratsy makaiky ny any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district any amin'ny région any amin'ny faritany ary national fa raha tsy manana an'izay zany izy de antoko régional izy hoe Antananarivo any misy an'ity antoko ty fa tsy manana izy any Dego tsy manana izy any Mahajanga tsy manana izy any Fianaratsoa dikazay Antananarivo any izy na mety manana izy fa Toliara sy Antananarivo ny ananany de ohatra Dego de afaka manao congrès national satria fa misy anankitelo zany zay zany le tenentsika hoe ny antoko de tokony manao ny asany fa tsy matory sinon lasa le détracteur an'le fanjakana zay tsy antoko akory fa andian'olona no lasa miakatsehatra amin'ny firesahana ny politika eto na mahitsy na mivilana ny zavatra resahany de zay ny lasa ohatrany hoe sujet resahana mikasika ny fanaovana politika eto Madagasikara satria ny antoko ny tokony miresaka politika rangaha asan'ny antokony miresaka politika ka manina ny antokony moana de tsy tokony moana satria lasa ohatrany hoe le antoko manao an'izay indray a nolazaina fa diso lasa zahay ty male manao ny asany antoko no mahazo problème aminareo nefa zahay manao ny asany antoko mihitsy tsisy mahadiso anay manao ny asany antoko manao ny asany firenena zahay amin'ny fanompona ny firenena fa manao ny asany antoko koa zahay de ina le zavatra tiatsika petraka ny tiatsika petraka ao anatin'izay de hoe ny antoko zany tokony mahavita ny congrès régional
ny faritany Tomasina, ny faritany Antsiranana, ny faritany Mahajanga, ny faritany Fianaratsoa, ny faritany Toliara, faritany Antananarivo, de tokony samy mavita ny congrès régional andreo ao anatin'le antoko tsiraray zay misy. Tokony manao an'izany ny antoko zay misy eto amintsika ohatra hoe ny ASVM, de tokony mavita an'izany izy raha miexiste izany amin'ny sehatra national, de mila mavita an'izay. Ny MMM tokony mavita an'izany izy raha misy eo amin'ny sehatra régional sy national. Ny AVI tokony mavita an'izany izy eo amin'ny sehatra national sy régional. Ny TIM moa efa teneniko anareo teo, zahay efa manao ny asanay masany antoko mandeha. Fa le olona watawata sy ny miresaka politika am'izao fotoana zao tsy manana antoko avy ny ankabetsahany. Fa de hoe zahay nanao aty zay. Non, atsangano ny rafitrareo. De andana ary manao congrès otra ny fikambanana mpanao politika rehetra io. Atadiavako ny ray aman-dreny manandafy Rakotondrina, ny nanam-pepony ny sehatra tsy miakina tamin'izay tadidiko tsara mihitsy. Reo société civile reo. Zay diranareo politika ozy fa asanay ty, sady ainay ty, nenareo atao. Fa tsy nareo ny andeha anao mafana sy mangatsika ty amin'ny tontolo politika, nefa nareo safidy anao fiarahamonim-pirenena. Dikan'izay nareo tsy miantsehatra amin'ny politika rehefa fiarahamonim-pirenena. Fa nareo fiarahamonim-pirenena nefa manao kajy politika no waza ny tena nampalalan'ny anara mihitsy amin'izay izy teka 100 mihitsy ho anao raha Zokibe manandafy tena ozy hoe zany no izy. Allo politika mpanao politika e. Fa zay manko mahatonga anareo manadala ny fanaovana politika eto Madagasikara. Le politika zay. Ny olona tsy mpanao politika ny miantsehatra amin'le tontolo politikako. De mivilana le fanaovana politika. Fa aleo le tena mpanao politika matianina ny fanaovana politika, hainy io zany fa ao ny ainany. Sy anetana ny fiarahamonina hitezany ny piraiky atoko aminy. De tsy manao foana amin'io izy. Fa le olona tsy mpiantsehatra ao amin'ny politika, fa manao jobo-dranotra mengaly aty amin'ny politika, reny manimba fanaovana politika eto Madagasikara.